Ny gouvernement tsy tokony ho ela fa vaovao tonga dia ambarako eto anareo androany inona no mahaela azy io a tsy zahay intsony no mifidy ny olona atao entretien fa misy an'izay atao hoe polygraphe zay ny ampiasanay amin'ny présidence ao a nanafaranay spécialiste avy any ivelany izy io a le polygraphe a au lieu de demander fa zahay demande any amin'ny CIS ohatrany mahazatra le demande d'enquête de moralité a et le polygraphe no mametraka ny moralité le olona tsirairay. Fantatrareo zany atao hoe polygraphe zany a fa détecteur de mensonge. Ao anatin'io tsy maintsy ho hitanay ny olona corrompu a sy ny olona zay mety hanampy anay a, ny olona zay hamadika ny tolona nataony tanora sy ny olona zay tsy hamadika ny tolona ny tanora. Zahay dia mila mpiara-miasa madio, tsy adio zato isan-jato fa rehefa mba mahatratra any amin'ny polisy anjato no madio amin'ny fanjakana io miova ty Madagasikara ty. Zay ny somary mahela kely ny fametrahana ny gouvernement. Mety taraikiraiky mety any amin'ny latsinainy na talata anoany sy mapetraka satria mbola mandalo ny polygraphe daholo ny rehetrarehetra. Dia zay négatif ao anatin'io zay miiba avy ao amin'ny polygraphe tsy raisinay manao entretien tsony fa izay miabo anatin'ny polygraphe io a no raisinay sy ny prime ministre manao entretien. Dia mahareta kely tokoa fa mila mametraka zavatra tsara tsika eto Madagasikara. Ary na ena amin'ny 5,000 ariary ny metaka toradro ho an'ny tany efa vita titra raha 5,700 ariary zany teo aloha tsy fantatra izay antony. Fond routier karana ianaratra mandeha amin'ny solo 117 milliards ariary ny vidiny. Mandray vonina ny jiramainy mbomanam-bola ary herintaona ny fanatanterahana ny asa natonta tamin'ny oktobra ndraiky amin'ny 20 efa tapitra voaloha avokoa ny saran'ny fitaterana ny central avy any Inde matetika Madagasikara. Voalohany 17 isan-jato ny fitaterana avy amin'ny Toamasina mankaty Antananarivo. Ny tsikaritra nefa dia toy izao. Tsy komity fa ny PRMP no misafidy ny orinasa nampanaovina ny asa nefa orinasa manana olana ara-bola no voasafidy. Na dia ny fanarahana azy fa tsy tokony hiova intsony ny vidiny central io dia mbola nampiana 1 milliard ariary mahery indray zany satria tsy voadinika mialoha ny filana tanky maromaro anodinana ny solika mavesatra izay vidiny jiramaty. Misy koa avenant mahatratra 4,5 milliards ariary mba hitaterana ny fiaramanidina avy any Maurice makeny vato ireo bloc moteur misa fito izay mavesatra loatra ka tsy ho zakan'ny lalana Toamasina Antananarivo. Natobon'ilay orinasa tao amin'ny serana tsambo Toamasina indray nefa ireo bloc moteur ireo dia lasa ny fanjakana indray no nisolo vaikana anao ny asa ka nifanaraka tamin'ny orinasa mpitatitra hafa mba hampiakatra an'ireo. Voatery miandro ny fanamboarana ireo tetezana mba hazaka ireo entana mavesatra mitentina 1 milliard ariary eo ny fifanarahana ary 100 tapitrisa mahery ny avance efa naloha. Iray amin'ireo bloc moteur ireo ihany nefa no tonga eny ambomanam-bola hatreto ary mbola tsy mifoanana hatramin'ny oktobra 2025 ilay avenant tsy mitaterahana. Manaraka raha toka ny fanaraha-mason'ana ny parlementaire. Ny faharoa dia ny fanodinana ireo rijateny mikasika ny paikady ny tsenam-barim-panjakana. Ary misy mihitsy aza dia mamorona rijateny manokana mihitsy ahafana mamoaka ny aingana izany fomba-panjakana. Ny farany rehefa sy mibitika zay zava-dehibe dia ny fitatanana mipingirana ampiasa-panjakana. Satria misy ny ankilany izay rehampiasa-panjakana zay misitraka mihoatra ny tokony misy mikasika ny tombotsoa sy ny ampy karama
ka na dia ny compte bancaire na dia manontany tena mihitsy hoe inona daholo ty vola milatsaka ty sy misy fiafarana. Ny etsy an-daniny dia misy ihany koa ireo izay sokajy nampiasa fanjakana izay tsy mahazo mihitsy, ka raha mahazo ara dia zara fa mahazo mety mimenatsy na tsy fantatra izay azo songadiny anatin'izany ny mpampianatra amin'ny lafiny rehetra, indrindra fa mpampianatra any amin'ny fampianarana fototra, ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy izay manoloteny miasa any amin'ireny hôpitaly izay atsika hoe any amin'ny toerana tsy misy lalana na lavitra angina, dia mitsetsetra fotsiny izy any ambaniravikazo any, ary dia indraindray aza dia manana an'izay tsy hoe sentiment na solona hoe fihetseham-po na frustration tsika, mitsetsetra fotsiny ndre somazo any. Raha tambana amin'ny vola izay mivoaka tsy lara-dalàna na atao hoe favoazana ara-bola izay nendran'izay taona mitsiriana zay dia mahatratra any amin'ny 3 000 milliards d'ariary. I 3 000 milliards d'ariary io dia midika ho amin'ny mpanao fitsiriana amin'ny vola mpanjakana. 3 milliards dia midika voalohany fahafatesana, satria zany vola zany dia tokony efa nahavitana fametrahana an'ireo fitaovana izay ilain'ny any amin'ny hôpitaly beraky ny Madagasikara toy ny scanner, ny hoe dialyse sy imagerie. Ary ny faharoa dia midika ihany koa fa fahampatony zanaka malagasy, satria io vola very io dia efa nahavitana ny fanatsarana ny tsy hoe fampianarana amin'ny rahan'ireo fampitaovana sy ny indrindra fampidirana ny mpampianatra. Ary ny farany dia midika koa anohanana, satria vola fa tokony nahavitana ny antsoina hoe barazy na todrano sy ny fanatsarana ny lakana ny manoloka ny tanimbary sy ny tanimboly any amin'ny toerana mpamokatra toy ny any loatra any aminay sy any amin'ny Marivoay. Teo plasy Topovady betsaka ny zava-nitenenina teo, izany rehetra zany dia tsy mila koa sanatria naratsiny nanenjena olona fa navana kosa anovana sy anatsarana ny fomba fitantanana ny firenena mba hipakana koa any amin'ny vahoaka malagasy sy tratrano. Dikan'izay dia zao tsy fitemitsikera fotsiny izahay fa nitondra koa toro-kevitra izay hitanareo any anatin'ireny rapport tsirairay ireny izay ho apetraka eo anatin'ny tranokala sy ao anatin'ireny tambazotra-tserasera ho an'ny fitsarana ambampoty, ka antsika dia afaka mamaky milamina tsara rehefa ilay fandriana dia manitenina tsara, ijerena tsara izy ary hozaraina amin'izay tokony izarana azy. Raha tsorona zavatra mitranga teto izy ireo tsy ny volany tsy misy fa ny fampiasana azy no mampieritreritra. Mbola misy ve tompoko taky avy amin'ireo fampanoavana. Iveriko zany fa dia mikatona ny famelaberarana any ho any